tranga hafa kosa raha tsaivina dia voaterina katona ny ivitoeram-pivarotana tia shop te tsy analakely vokadray ary dia nisy naka ny entan'ireo mpivarotra atao anatin'ity ivitoeram-pivarotana ity velotaraina izy ireo noho izany tsy hitany nametrahana ny entana nametraka fitoriana noho izany reto mpivarotra ireto saingy taty aoriana hita ihany ireo entana tsy misy anefa ny antanatohatra samy hafa tokony ho tanterahana fa dia miandry ny valin'ny fitoriana napetraka ireto mpivarotra ireto velotaraina izy ireo noho izany. Nampanatson'ny brigade criminelle izay androany noho ny fahaverezan'ny entanay tao amin'ny izay mpivarotra tao amin'ny Diasop tamin'ny 14 octobre 2016. Ny zavatra ny tonga tao nefa raha ny eritreritra izay hoe resaka différement no ampanatsonanay rehetra tao amin'ny brigade criminelle dia indrisy nefa fa fanerenankolaka aka ny entanay no zavatra nytenen'ny polisy. Ka manina nefa andra hoe nanalainareo le entana inona ny olana? Ny zavatra ny olana amin'izany dia izao ny zavatra nitoriana ihany sinoa io dia resaka halatra mangalatra izy nampaniraka ny polisy zay hoe ataovy ny perquisition hita le fantatra le toerana hoe tany Kasomanga tany no nanaterany an'le entana nojerevana nefa le trano tamin'izay fotoana izay dia tsy nisy tao le entana tamin'izay fotoana izay noho taty aoriana nefa dia lazaina fa hita indray le entana ary tao mbola tao Kasomanga ihany dia notenena hoe alaina ozy izy ny entana ahoana moa fomba angalanay le entana naka an'io entana io any izy tao amin'ny Diasop tsy nisy constatation par voie du C tsy nisy resaka hoe inventaire hoe reto ny entana alaina ao akaria dia tonga eo dia hoe alaivy ny entana aiza moa nafantaranay an'ireo entan'ireo na mbola ampy ireo entan'ireo na tsy ampitsony ireo entan'ireo any amin'ny toerana atao nisy versement anainga atao hoe ireo. Inona moa zany zao ny andrasanareo rehetra izany? Ny andrasanay dia tsotra fotsiny hoe différement satria izao matoa le entana hitan'ny polisy tao Kasomanga dia constitué zany ny infraction an'le sinoa vao marina zany fa hoe nangalatra ilay sinoa matoa tratra le entana tao Kasomanga any an-trano tsy nan'ny entana nidikan'izany dia hoe ny entana tany amin'ny Diasop tsy nanidina reo na hoe nanana tongotra reo fa nisy naka reo matoa tonga tany an-tranon'le sinoa ka rehefa hita tany an-tranon'le sinoa zany le entana dia dikan'izay dia nangalatra le sinoa. Inona moa zany teny idirany hoe fiarahamonim-pirenena anatin'ny teraraty ny fiarahamonim-pirenena na ny association maro lafy no miditra amin'ity satria mpikambana ao aminay reto olona reto ary tianay profona fa tsy irery zareo ary izay nitsangananay ny marary an'zareo dia marary anay satria misy resaka zon'olombelona very ny mahaolona azy amin'ny ratra azony tamin'ny fanondrana sidra voatondraka sidra izy satria niarony namany nitondra ny raha teny amin'ny fitarana ary nananja lalàna zareo ary mba hisoro moa satroka hijerena azy zao ary zao anefa rehefa mitory any amin'ny tribunal dia nahazo an'le soit transmis enquête et arrestation zany na enquête de ferment tsy zany nefa ny zavatra miseho zao fa ny mpitory ray no voagidragidra ko mazagidragidrany na reny teratany mba mitaraina ny favoazana raisy amin'ny fotony tsy misy fitanilana